Alléluia. Alléluia. Lehibe aleluia. Nefa ny an-data zao mizoatsika zao andro sabata dia andro fitsaharana figaran'Andriamanitra dia vavaka. Dia izay ve ny aleluantsika aleluia. Dao ary ataontsika mafy be. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Eka ho antompitsika ariary mafy be mafy be. Mbola faly miarabanareo tsiraray avy aho amin'ny anarana Jesosy Tompo anio sabata faha 20 ny volana oktobra 2024. Miarabanareo tsiraray avy eran-tany izay atao mitoby ny voninahitra ho an'i Jesosy ny dera dia ho azy ireny ihany. Tonga amin'ny tenin'Andriamanitra zao isika dia alohan'izany tsy maintsika mivavaka hitarian'ny fanahy masina ay dia ho anareo koa mba tena hiditra tsara anatintsika tsiraray avy ny tenin'ny Tompo mba tena ho talonaka ny fanahintsika izany satria ny fanahintsika zao no vokisana teny fampaherezana omeny Tompo antsika anio. Dia hitsangana aloha tsika hivavaka anaza ny tompony tompo-panjakan'ny mpanjaka amin'ny vavaka zany zay ho ataontsika ho asantsika amin'ny tenin'Andriamanitra mba hiasan'ny fanahy masina amintsika tsiraray avy. Mivavaka isika tompo. Jesosy Tompo misaotra anao zay Jesosy io ny amin'ny fotoana mbola fanay Tompo miainy ny teninao. Ny teninao Tompo malala dia teny sakafo mahavelona anay Jesosy io. Ka mangataka aminao Tompo, oky anao Jesosy io. Teny amin'ny alalako Jesosy io. Satria dia fotoana kely ihany. Vitsika kely Jesosy io. Fa oky anao Tompo no anendry ny lelako. Oky anao fanahy masina miteny. Arak'izay tianao ho anay tsiraray avy. Na ho anay eto toerana Jesosy io. Na ny zanakao eran-tany Tompo. Oky anao Tompo no hiteny. Ka ny nofinay dia hietry ambany dia ambany. Angina ambany dia ambany. Ka mitenena fanahy masina io. Mitenena fanahy masina io. Azahoanay sakafo ho sahaza ho anay indray amin'ity herinandro vaovao ity rapitso. Ka mitenena fanahy masina io. Oka tena ho talonaka tokoa ny fanahinay. Ka amboly tsara anatin'ny tenanay, anatin'ny fanahinay ny teninao Jesosy io. Ka iainanay tokoa, ampiasainay amin'ny tenanay tokoa izany teninao izany. Ka hiarovanao anay Jesosy io, ny amin'ny fiainanay mandritra ny herinandro vaovao Jesosy io. Ka misaotra Tompo, ny voninahitra dia ho anao rery ihany. Misaotra Jesosy malala io. Aleluia. Amen. Amen. Afaka mipetraka antsika. Aleluia. Ny tenin'Andriamanitra izay ho raisintsika anio dia za zany efa nanomana ako akio. Dia voatsela teo tamin'ny mpanompon'Andriamanitra nitondra ny fiderana. Voateo zany dia novain'ny Tompo ny teny hoentina. Mampagaga ny Tompo. Voateo mihitsy no novain'ny Tompo ny teny hoentina satria izay no sitrany. Ka nanoratra ary tady nanoratra ilay za eto verset vaovao zay nomeny fanahy masina teo. Io zany no tiany ambara ao amin'ny Matio 4:1-2 ka hatramin'ny 1:1 no asain'ny Tompo hoentintsika anio. Hoentin'ny fanahy masina anio zany Matio 4:1-2 ka hatramin'ny 1:10 no asain'ny fanahy masina ho ambara zany io no ambarany anio. Matio 4:1-2 ka hatramin'ny 1:10. Misy anankiray hoe afaka mamaky ny teny mafy tsara azafady am-pitsanganana ho an'ny teny Jesosy anajantsika azy. Amin'ny anaran'i Jesosy vakiana ny teny. Matio 4:1-2 ka hatramin'ny 1:10. Ny nakany devoly fanahy ani Jesosy. Ary Jesosy dia noentin'ny fanahy nakany an-tany efitra mba alainy devoly fanahy. Nifady alina 70 andro sy 70 alina izy.
koa noho ny afaka izany dia nona dia nanantona ny mpaka-fanahy ka niteny taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao teneno tonga mofo ireto vato ireto. Fa izy kosa namany hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Dia nitondra azy nakany amin'ny tanàna masina indray ny devoly ka nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempoly sady niteny taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mianjera any ambany any fa voasoratra hoe izy andidiny anjeriny aminao ary eny an-tanany hitondrany ireo anao fandrao ho tafitoina amin'ny vato ny tongotrao. Hoy Jesosy taminy voasoratra koa hoe aza maka fanahy ny tompo Andriamanitrao. Ary nitondra azy nakany an-tendrombohitra avo dia avo indray ny devoly ka naneho azy ny fanjakana rehetra eo amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny sady niteny taminy hoe omeko anao izao rehetra izao raha miankoka eto anatrehako ianao. Fa hoy Jesosy taminy mandeha hiana ianao Satana fa voasoratra hoe ny tompo Andriamanitrao no iankofanao ary izy rery ihany no hotopoinao. Dia nandao azy ny devoly ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Amen. Tsara be ny teny Jesosy. Io zany no teny tompo omeny antsika io. Raha mahita antsika eto dia ny amin'ny Jesosy zany ny devoly Satana zany satria ny devoly dia Satana ihany. Any bokin'ny Apokalipsy meko anareo ihany verset zay andray bokin'ny Apokalipsy toko lasa nginy tonga dia andraiko amin'izay tonga dia azonareo toko 12 amin'izay tonga dia azonareo Apokalipsy toko 12 andiny fahavalo afaka raisinareo noty dia ny teny zany eto hoe ambarako kely io zany io ten'Andriamanitra io ahafantaranareo hoe iza moa io devoly io. Apokalipsy toko 12 andiny fahavalo. Io raisintsika manompo andiny fahafito satria ilay miady farany io zany rehefa lasa zany isika ny lanitra amen natanteraka le izany dia rehefa amin'izay fotoana zany rehefa tonga zany azera zany Satana aorinan'izay rehefa lasa tsika. Zay hoe zava-doza ny iseho eto ambony tany rehefa ohatra ka lasa any an-danitra isika iny ho lasa domintsika tsirairay avy. Dia eo zany ten'Andriamanitra zany manambara le hoe anambara hoe iza moa io devoly io. Fakiko ny teny amin'ny anarany Jesosy to. Apokalipsy toko 12 andiny fahafito ka hatramin'ny fahasivy vakintsika. Hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany. Ary nisy ady tany an-danitra i Mikaela sy ny anjeliny dia niady tamin'ilay dragona ary niady ilay dragona mba amin'ny anjeliny nefa tsy naharesy sady tsy nisy toerana ho azy intsony tany an-danitra ary nazera ilay dragona lehibe dia ilay menarana tranainy izay atao hoe devoly sy Satana izay mamitaka izao tontolo izao nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa dia niaraka nazera taminy. Amen. Zay le izy. Amen. Zay zany le izy. Io zany ilay devoly io. Io zany ilay Satana io. Io ihany koa ilay dragona. Io ihany koa ilay menarana tranainy. Iza moa ilay menarana tranainy? Ilay namitaka ny Eva tany amin'ny bokin'ny Genesisy. Izy ihany zany io. Tanao fa grave be le izy io le hatrany mpiandoha azo tontolo zao io le niforon'Andriamanitra moa zany izy anjely nifonona dia anjely desu anjely namitaka zany zany tsy nankataon'Andriamanitra dia namadika an'Andriamanitra izy zany dia izy zany io mitady hamitaka an' Jesosy io ao Matio toko 4. Eny ny tantara tonga dia ambara kely aminareo ny any amin'ny toko 7 tonga dia hofitiriko tamin'ny toko 7 amin'ny boky Matio dia Jesosy natao batisa. Noho ny vita batisa ny Jesosy dia noho efa vita zay alohan'izy handray ny asany tompo asany ihany zany io dia nandeha izy nakany anevitra io le fadikanina 7 andro sy 7 alina nataon'i Jesosy. Jesosy tsy manera antsika olombelona hoe tsy maintsy manao fadikanina 7 andro na 7 alina koa ianao mila mitandrina isika
mila mitandra fa Jesosy no ambarany eto. Ny amin'ny fifadikanina dia mampiseho antsika ny tompo ny amin'ny fifadikanina ao amin'ny ohatra hoe boky ny Estera ohatra. Eo ihany koa ny amin'ny Daniel koa. Eo ihany koa ny amin'ny ato amin'ny toko fahaenina manambara koa izy ato boky Matthieu ihany manambara koa izy amin'ny fomba zany hifadiana alina izany. Afaka mijery an'ireo ten'Andriamanitra ireo tsika izay tsy mahafantatra momba ny fifadikanina. Ao amin'ny Matthieu toko fahaenina andiny fahaenina folo manambara koa ny amin'ny fomba fifadikanina. Fa eto zany tsy miditra miny anio fa manambara kosa zay fa eto amin'ilay hoe ny nakany devoly fanahy any Jesosy. Izay zany dia dia manambara sady hoe ny devoly no maka fanahy fa tsy Andriamanitra. Zay no mahatonga ilay vavaka hoe milerana izy any an-danitra manambara ilay hoe tokony tsy atao ilay hoe aza mitondra nay amin'ny fakam-panahy. Andriamanitra tsy maka fanahy. Jerentsika ny verset rehefa avy eo. Fa ny devoly no maka fanahy. Andriamanitra dia mizaha toetra. Amin'ny hira anankiray izay ilay hoe irana izy any an-danitra io dia anatin'ny YouTube zany izy io dia amin'ny teny voalohany tamin'ny andro Jesosy zany no iran'ny olona an'ilay hira. Dia ny amin'ny Baiboly tany aloha tany hoy zany ny fanazavana azy dia tsy hoe kory aza mitondra nay amin'ny fakam-panahy fa aza mitondra nay amin'ny fitsapana. Zay mihitsy ilay hira nataon'ny olona satria zay tamin'ilay Baiboly zany tamin'ilay mbola tenin'Andriamanitra tamin'ny voalohany hoe fitsapana fa tsy fakam-panahy. Ary manamarika ange ten'Andriamanitra fa tsy miteny mihitsy atao ten'Andriamanitra hoe maka fanahy Andriamanitra. Tsisy izany mihitsy ato. Tsisy aza anaty Baiboly Andriamanitra maka fanahy fa ny devoly no ambara hoe maka fanahy. Orantsika ny ten'Andriamanitra zany hoe rehefa vita batisa zany itsika, rehefa vita batisa dia manomboka zany ny fizahan-toetra. Tsapantsika tsirairay avy zany tsika atao mitovy. Aleloia. Aleloia, aleloia. Be dia be fizahan-toetra. Tsapantsika zany satria mizaha toetra antsika Jesosy. Fa ny devoly dia maka fanahy amintsika amin'izao rinany batisa izao. Mila mitandrina isika. Mila mitandrina isika. Mila mitandrina isika. Maka fanahy antsika ny devoly amin'izao fotoana izao. Satria vita batisa isika izao. Hovakintsika ny andininy voalohany amin'io Matthieu toko fahaefatra io. Dia midina isika arak'izay tiany fanahy masina anazavana ny teniny. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ary Jesosy dia noentiny fanahy nakany tany efitra mba alainy devoly fanahy. Hatreo aloha zany. Zany hoe ny fanahy zany fanahy masina io. Jerevy ny ten'Andriamanitra efa lehibe. Raha vao efa lehibe dia fanahy masina izany. Raha vao efa kely dia itsika zay ilay fanahintsika. Esa zany fampianarana koa zany tonga dia ambarako aminareo. Raha vao efa kely dia ilay fanahintsika olombelona zany na hoe fanahy ratsy. Fa raha vao efa lehibe dia fanahy masina ilay fanan'Andriamanitra. Satria tsy azontsika ataony manao hoe efa lehibe amin'ny fanahintsika satria tsika fanahy kely efa kely. Andriamanitra tsy maintsy mihoatra lavitra foana noho tsika zanak'olombelona. Zay mahatonga ilay hoe efa. Ny fanan'Andriamanitra mihitsy zany no nitondra ny Jesosy nakany an-tany efitra mba ho alainy devoly fanahy. Hitanareo zany Andriamanitra mamela any devoly indraindray maka fanahintsika. Tadidiny tsara fa vao tamin'ny herinandro ity izay atao mitombo zany no ambara kely eto no tonga ny tompo ny teny. Ary ny tompo raha tonga ny teny dia tena hoe nampahafantarina fa izy mizaha toetra anay koa. Amen. Mizaha toetra anay. Ary koa ianareo zany nareo any ivelany any amin'ny YouTube. Mizaha toetra anay ny tompo hoe. Mizaha toetra anay izy. Atsapantsika mba hoe tokony anaraka ny tompo bebe koa zany isika. Mizaha toetra antsika izy. Fa ny devoly no maka fanahy. Indraindray avelan'Andriamanitra mihitsy ny devoly aka fanahintsika. Amin'ny zavatra ny tany io hitantsika ao ambany zavatra izay. Hitantsika ao ambany hoe inona moa zavatra ampiasain'ny devoly angalany fanahintsika. Aleluia. Tsara be no fanahy masina. Tsara be ny teny omeny misaotra ny fanahy masina antsika. Aleluia. Tsara be. Aleluia. Aleluia. Jesosy.
dia eo ara ilay teny noenti ny fanahy nakany an-tany efitra zany Jesosy mba alainy devoly fanahy. Dia ny andimy faharoa hoe ny fady alina 40 andro tsy 40 alina izy Jesosy zany io. Koa noho nefa afaka izany dia noana. Eo no zany. Eo zany dia manambara hoe Jesosy tamizy mbola nofo dia rehefa ohatra ka vita ny fadikaniny dia noana zany Jesosy. 40 andro 40 alina. Tena ela be izany. Ela be izany 40 andro 40 alina izany. Dia noho vao vita zany ilay fifadikaniny nataon'i Jesosy dia noana zany Jesosy. Dia no noana ny tompo dia inona indray zavatra niseho eo amin'izay ilay fahavalo fahoavy. Mitandrema zany isika. Satria isika koa rehefa noana zany tsika dia zany zavatra miseho ho avy zany Satana ampiditra amin'izay hoe tokony mihinan-kany ianao. Io ilay sakafo, io ilay sakafo. Zay zany ilay izy. Kasy alao daholo zavatra akaikinao ireo azafady ary ambadika ny. Atao verika sao dia tongotra mpamanao ipotroka midina tongotra izy. Fa ilay misisy verika. Azafady tompoko zavatra fandalina kely ary. Dia eto zany dia manambara hoe noana zany Jesosy. Dia isika koa zany raha vao mifady anina, rehefa mifady anina moa ianao, na koa tsy mifady anina, dia ohatra hoe noana isika, dia eo amin'iny anoanantsika iny no ahatongava ny devoly araka fanahy. Inona zao no hoaninao? Iny ve dia ho ampy anao? Zao zao mbo tsaratsara, zao zao mbo metimety. Ho avy zany devoly araka fanahy amin'ny sakafo. Ny voalohany indrindra izany dia ny sakafo. Zay ny ambaran-ten'Andriamanitra eto ny sakafo. Andiny fahatelo. Dia nanatona ny mpaka fanahy. Hitanareo, izy ny mpaka fanahy. Dia nanatona ny mpaka fanahy ka niteny taminy hoe, teny tamin'i Jesosy zany hoe, eno tsara ny fiteniny jereo fiafetseny Satana. Hoy izy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao, teneno tonga mofo ireto vato ireto. Amen. Hitanareo zany. Raha zanak'Andriamanitra ianao, izy nefa Jesosy dia Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra fantany anie. Satria avy any an-davitra izy tsinona no nazeran'Andriamanitra. Fantany tsara mihitsy fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra ary Andriamanitra. Fantany io. Fa faran'iny atao naka ny tenin'Andriamanitra. Naka ny tenin'Andriamanitra. Dia ahoana na maliny tompo anazy? Novaliany Jesosy amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Eto zany tenin'Andriamanitra dia amarako aminareo hoe zavatra iambenantsika tsirairay avy zany tsika tsirairay avy. Ezaneza misy itsika. Raha vao tonga ny mpaka fanahy, vao tonga Satana amin'ny fiainanao, dia tenin'Andriamanitra ihany no andresenao azy. Aleloia! Tenin'Andriamanitra ihany no andresenao an'io. Fa raha ny nofontsika dia tsy raisy io. Eto ny tompo namaly azy hoe, hoy Jesosy andiny faefatra. Fa izy kosa namaly hoe, voasoratra hoe. Aleloia! Voasoratra hoe, tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Hitanareo zany. Eto zany ny tompo tonga dia ny teny hoe voasoratra hoe. Tonga dia tenin'Andriamanitra no raisy satria izy ilay tompony teny. Tsy afaka mandatso Satana amin'ny satria tonga dia efa resy izy amin'io. Raha isika moa zany tenen'i Satana hoe ay, io misy gâteau be. Dia nefa anao nefa misy anana io. Dia tompony teny miananao anana, izy mihina ilay gâteau. Dia hoy izy Satana hoe tsy aleonao ilay gâteau misy crème be. Io matsiro be io mampatavitavy io misy atody ao misy menaka ao misy crème ao fa le anana. Zavatra kely maivana io fa dia hoaninao. Nefa tokony miteny hoe le anana mahatonga fahasalamana. Dia ahoana ilay valinao? Ahoana ilay valinao? Tsy ny atavy akory no ilaina, fa izay mahasalama asain'ny tompo satria ny tompo no miteny. Aleloia! Zay zany ilay ady ara-panahy. Ara-panahy mantsy io. Ara-panahy io hoe. Amen. Dia io zany ny tompo ilay tena hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra.
andao jerentsika ny bokony Deutéronomia 9:9-10. Io satria io tsy naverse mipetraka tao kaikely. Boky Deutéronomia 9:9-10. Mifandraisany amin'ny teny io. Misy anankiray hoe mamaky azafady toko. Deutéronomie 9:9-10. Amin'ny anaran'i Jesosy, vakiana ny teny Deutéronomie 9:9-10. Dia nampanetry tena anao izy, ka namela anao honoana, ary nanome anao ny mana hoanao, izay tsy fantatrao na ny razanao, mba ampahafantarana anao fa tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, fa izay rehetra alokin'ny vavan'ny Tompo. Amen, alléluia. Hitanareo zay? Eto dia tamin'ireo zanak'Israely. Io misy le verset io atao Deutéronomie. Io verset no nandraisan'ny Tompo. Satria jerevy ny ten'Andriamanitra dimy fahatelo eo Deutéronomie 9:9 io. Dia nampanetry tena anao izy. Izy dia Andriamanitra izany. Dia nampanetry tena anao izy. Ka namela anao honoana. Namela any Tompo zany honoana. Namela antsika koa honoana. Tamin'ireo zanak'Israely tantara io. Dia jerevy tsara ary nanome anao ny mana hoanina. Tanareo le tantara zanak'Israely. Le mana tany tany efitra. Tany efitra dia tsisy ninina tany. Fa Andriamanitra no nanome hanina ho an'izy ireo. Avy any an-danitra mihitsy nalatsaka Andriamanitra ny mana. Inona moa le mana? Misy mahafantatra? Vary lanitra. Io ny vary lanitra io. Ina ny vary lanitra io? Dia inona koa ny anankiray? Manasiana no nomeny Tompo. Tao mafy be. Mana sy papelika. Ina le papelika? Vorona kely le papelika. Vorona kely. Zany hoe le mana araka tenenareo no tembonambona hoe vary lanitra. Any misy averse tena hoe vary lanitra. Sokavan'Andriamanitra ny lanitra dia nandatsahany vary ho an'ny zanak'Israely. Dia vorokely le papelika. Zay ny Andriamanitra mihitsy izy Andriamanitra mihitsy nanome sakafo ho zanak'Israely tany tany efitra. Zay koa le ataony amintsika. Zay mahatonga ny Tompo ny teny eto namaly any devoly namanay Satana hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay voaka avy amin'Andriamanitra. Jerevany ny afetseny Satana. Fantany tsara fa mahay fagagana Andriamanitra. Fantany tsara mahay fagagana Jesosy. Dia ahoana moa ny teniny? Hozy izy hoe teneno ho tonga mofo ireto vato ireto. Fantany mahavita Jesosy anie izany. Fantany fa amandrika izy. Nefa tsy nahazo an Jesosy. Tsy nahazo an Jesosy. Fantany tsara fa Andriamanitra io. Fantany tsara fa teny Jesosy hoe tongavana hoe tonga dia lasa mofo io. Na tonga dia teny Jesosy hoe anjely hitondrasy mofo tonga dia tonga eo. Fa Jesosy tsy nanao azany. Fa navelany i Satana nakafana azy. Fa izy efa naharesy satria izy Andriamanitra. Izy Andriamanitra. Maika ve fa isika olombelona? Tanareo zany. Maika fa isika olombelona dia ataony devoly, ataony Satana izay amandrenantsika na zavatra kely foana tokony tena tandrina mafy isika. 5 dia nitondra azy nakany amin'ny tanàna masina indray ny devoly, ka nampitoetra azy teo an-tampony tempoly. Iatrehoany. Tanareo zany. Netiny devoly mihitsy zany Jesosy hoe netiny andao any tany masina. Netiny teny zany. Dia nampitoetra azy teo an-tampony tempoly. Jerevy ny afetseny netiny any amin'ny tanàna masina zany Jesosy. Dia eny amin'ny tampony tempoly. Nefa Jesosy no tempoly. Jesosy no tempoly. Izy ilay Andriamanitra. Izy ilay tempoly velona tonga dia ity ambony tany. Fa naniny mihitsy zany akafana Jesosy
amin'ilay asan' Jesosy satria aorianan'io mantsy aorianany io fangalan'ilay voly fanahy-tompo io aorianan'io Jesosy manomboka manao ny asany. Zay mantsy ilay izy. Aorianan'io tompo manomboka nanao ny asany zany taninan'io tondrazany devoly azy teny tondrazany fanahy azy naka ny tany efitra dia nangalany devoly fanahy azy. Dia eto zany ten'Andriamanitra manambara hoe dia nitondra azy nakany amin'ny tanàna masina indray devoly ka nampitoetra azy teo an-tampony tempoly. Teo an-tampony tempoly zany dia napetrany teo zany i Jesosy nampitoetra azy teo ny Satana zany dia sady niteny taminy hoe hoy izy zany azon Jesosy raha zanak'Andriamanitra ianao mianjera any ambany any fa voasoratra hoe izy andidy ny anjeliny ny aminao ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao fa andrao ho tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Amen. Hitanareo zany inona zavatra tsapanareo eto? Nakaverse Satana. Mahay ten'Andriamanitra ny devoly mila mitandrina isika tompoko. Mila mitandrina isika tompoko. Raha isika miteny hoe zanak'Andriamanitra tsy mahay ten'Andriamanitra dia ho afa-baraka isika. Fa io ten'Andriamanitra io no hiampangaha Satanantsika rehefa tonga ny fotoana amin'ny jugement dernier. Rehefa natrea amin'ny fitsaran'Andriamanitra isika. Satria jereva teo aloha Jesosy tamin'ny voalohany momba ny amin'ny mofo niteniten'Andriamanitra izy. Satria fa niteniten'Andriamanitra tsika Satana. Fa tantsara hoe Jesosy mahay manova dia hozy izy hoe teo voalohany. Hozy izy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao teneno ho tonga mofo ireto vato ireto. Tonga zany dia hoe ampafantara zany hoe mahavita an'izay zany Jesosy. Tsy nandray verse izy fa fantaka vitan'i Jesosy satria Jesosy Andriamanitra. Dia Jesosy no niteny verse no ny avy eo nampifandray ilay verse ary amin'ny Deutéronomie. Dia zao nefany no nefa hitan'ny Satana zany dia naka verse indray Satana. Mitandrema isika ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Mila mahay tenin'Andriamanitra isika mba tsy voafandrika. Dia hozy izy Satana ny andininy fahaenina hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mianjera any ambany any fa voasoratra hoe hitanareo fa voasoratra hoe Jesosy teo ambony ny teny hoe voasoratra hoe io le mangalatahaka. Mangalatahaka le izy hoe ianao zany teny verse dia mba dia teny koa. Zay le Satana mangalatahaka. Dia eto zany izy miteny hoe fa voasoratra hoe izy andidy ny anjeliny ny aminao ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao fa andrao tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Amen. Tao tsika ao amin'ny boky Salamo 1:10 1:10 ka hatramin'ny 2:10. Io zany no nomeny ten'Andriamanitra ato hanamarinana an'izay teny izay. Salamo 1:10 Salamo 1:10 1:10 ka hatramin'ny 2:10. Salamo 1:10 Salamo 1:10 1:10 ka hatramin'ny 2:10. Ovakiko ny teny amin'ny anan'i Jesosy tompo. Io le teny raisin'ny Satana io. Hoy le teny vakeo anan'i Jesosy tompo Salamo 1:10 1:10 ka hatramin'ny 2:10. Fa izy andidy ny anjeliny ny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra aleanao. Eny an-tanany no hitondran'ireo anao fa andrao tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Amen. Zay zany le izy. Ny anjely mantsy didiny tompo mihitsy hiaro antsika. Misaoran'i Jesosy isika. Alleluia. Miaro antsika ny anjelin'i Jesosy. Miaro antsika. Tsika le tsy mandeha irery. Ny anjelin'ny tompo miaro antsika. Io teny io no niraisin'ny fahavana. Raisin'ny Satana le teny miato hoe fa voasoratra hoe izy andidy ny anjeliny aminao ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao fa andrao tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Jerevy tsara fa tena hoe niraisiny ilay teny. Nampahafantariny an'i Jesosy hoe mahafantatry tompo hoe mandeha satria amin'ny tompo ihany ny teny. Inona mahatonga anazy teneny io? Asainy hamono tena Jesosy. Asainy hamono tena Jesosy. Ry havana, mila mitandrina isika. Fandriky Satana koa izay. Impiry izy no manosika olona mono tena. Impiry ianao no kivy. Impiry ianao no manao foana. Ry havana, hamono tena
jerevy ny teniny eto hoe raha zanak'Andriamanitra anao dia mianjera any ambany any, mianjera any ambany any. Ry havana, any aminay any Belzika any a, raha ohatra ka mahitinareo amin'ny internet na ohatr'izany a, any Belzika tena be mpamono tena mihitsy any Belzika. Isan'andro rehefa miditra ny hiver, miditra ny andro mangatsiaka, 5 isan'andro ny olona mamono tena, 5 isan'andro. 5 isan'andro ny olona mamono tena any Belzika. Satria tsy manana ny tompo dia kivy amin'ny fiainana. Satria rehefa miditra ny hiver dia maizina ny maraina, maizina ny hariva, miala rehefa maizina ihany koa. Dia be dia be miditra ny déprimé. Kivy dia manao foana, mihina fanafody na mamono tena, zay ny any Belzika. 5 isan'andro mamono tena any, isan'andro ny olona mamono tena any. Zay zany dia hoe mazava tsara fa Satana no manerin'olona mamono tena. Raha olona iray mamono tena dia tsy tafiditra fanjakan'lanitra fa tonga dia any amin'ny afo be. Any amin'ny afo be. Any amin'ny afo be. Eo zao faharoa, izany hoe voalohany dia sakafo. Izay zany ny fandrikatao Satana amintsika zanak'olombelona. Voalohany io zany. Faharoa, fahakiviana dia asainy mamono tena isika, miala amin'ny tompo izany. Atao izay hevitra kiventsika hiala amin'Andriamanitra. Mila mitandrina mafy isika. Zay zavatra faharoa. Dia 5, hoy Jesosy taminy. Ilo tsara ny teny Jesosy taminazy. Voasoratra koa hoe aza makafanay ny tompo Andriamanitra ao. Aleluia. Hitanareo zany. Nakafana Jesosy Satana. Maika va fa isika mila mitandrina mafy isika. Isika tsiraray avy tsy maintsy tonga io devony makafana io amin'ny hevitra maro isan-karazany atadidio tsara fa i Satana dia manana izy mpitily isan-karazany manaraka antsika 24/24 mijery inona moa zavatra tiandrano, inona moa le nataony teo aloha, inona moa le fiainan'iny, zao le zavatra tiany, zao le miainany teo aloha, rehetrarehetra dia ao aminazy daholo zavatra rehetra zany amandriany antsika. Mila mitandrina mafy dia mafy isika. Ohatr'izao izy taloha tia manao azao izy iny andrasy fa raha ohatra ka kifikify tonga dia asesiko anatin'ny sainy iny. Zay le hoe makafana. Mila mitandrina isika. Tambazako vola io, tambazako arena io, omeko vady io, satria fa mitady vady io, omeko asa io, hoentiko arianariny io, tendeny anarina mantsony izy iny, andarandray devoly, ataovy ndray le ohatr'izao dia anaraka iny. Mila mitandrina isika tompoko, mila mitandrina isika, mila mijoro tsara isika. Zay le hoe makafana. Andriamanitra tsy makafana. Ndao jerentsika ao amin'ny bokony Jakoba. Jakoba toko voalohany. 5:12. Zay le hoe Andriamanitra tsy makafana. Araka ilay vavaka raina izy any an-danitra, Andriamanitra tsy makafana tompoko. Jakoba toko voalohany any ariana be any Jakoba ao arinan'ny Hebreo. Ny Hebreo Jakoba any ariana be. Dia alohan'ny Petera. Nahita daholo. Jakoba toko voalohany 12 ka hatramin'ny 15. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Jakoba toko voalohany 12 ka hatramin'ny 15. Hoy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Sambatra izay olona maharitra fakapana. Fa rehefa voazaha toetra izy dia andray ny satroboninahitry ny fiainana izay nolazainy Tompo omena izay tia azy. Raha misy alaim-pana, aoka izy tsy hiteny hoe Andriamanitra no makafana ay. Hitanareo zany? Fa tsy azo ny ratsy alaim-panay Andriamanitra, sady tsy mba makafanay olona, tsy makafana olona Andriamanitra.
oka isika manomboka anio ianareo any anaty YouTube tsy hivavaka hoe aza mitondra nefa fakapana. Oka izay jerevy tsara ny ten'Andriamanitra eto fa tsy azo ny olana ilay mpanahy Andriamanitra sady tsy maka fanahy olona fa samy alay mpanahy ny olona raha tariny filana sy mety fitahiny any filana rehefa tonotononona dia miteraka ota ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Amen. Riakana zay le izy. Ny filantsika ihany no mahatonga antsika hanatsaka anatin'ny fakapanahy. Inona moa le filana? Mila zao mila zao tsy mety amiko ty, tsy mety amiko ty mety amiko, ty mety amiko. Zay le filany nofo zay. Zay le filany nofo. Rehefa ohatra ka torotoronina io dia lasa miteraka ota rehefa tsy mety afa-po. Zay ilay fakapanahy ataon'ny Satana amintsika zay. Na inona io tompoko. Rehefa ohatra ka tsy mety afa-po isika tsy malala oniny dia faly Satana. Dia malahelo Jesosy satria tafiditra le fakapanahy, tafiditra le fahakiviana, tafiditra le mananao fono dia mandiny devoly, mandihy Satana. Dia malahelo Jesosy dia very amin'izay tsika. Andriamanitra tsy maka fanahy, mazava tsara ny ten'Andriamanitra eto, tsy maka fanahy ary tsy azo milalay fanahy koa Andriamanitra. Veryntsika amin'ny boky Matio. Dia eto zany ny tompo niteny taminy namaly hoe aza maka fanahy ny tompo Andriamanitra ao. Zay navalo tompo anazy. Fa voasoratra io Jesosy. Hoy Jesosy taminy, voasoratra koa hoe, zay teny hoe voasoratra koa hoe aza maka fanahy ny tompo Andriamanitra ao. Zay teny ny tompo. Vidintsika ny 15. Tsy azo taminy indray Jesosy tsy azo taminy sakafo, tsy azo taminy amonona Jesosy. Dia inona zay zavatra fahatelo zao. Tao jerentsika na zavatra fahatelo. Reo zany fampitandremany tompo dao zany reo mba tsy ho latsaka amin'ireo zany isika. 15 ao Matio 4 ho azy nareo voaniditra satria nareo mijery indraindray misy ohatra hoe ny ampovoany nareo miditra dia tsy mahafantatra ny verset. 15 ary mitondra azy nakany tendrombohitra avy dia avy indray ny devoly ka naneho azy ny fanjakana rehetra eo amin'izao tontolo izao mba mivonainy. Kanareo zany mientiny taiza hoy Jesosy, mientiny nakany tendrombohitra avo dia avo, tendrombohitra avo be izany. Dia inona nataony? Nampisehoany an Jesosy zany ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba mivonainy. Io le fanjakan'ny tany io. Io le fanjakan'ny tany io. Inona moa le fanjakan'ny tany? Inona le fanjakan'ny tany? Zay zavatra hita maso fanambarantsika teto zany. Mihiratra amin'ny masontsika zay le tompon-tany. Zay mahatonga ny tompo tena sarom-piaro be mihitsy amintsika. Zay moa dia tena voatenin'ny tompo mihitsy mba tsy hieritreritra zavatra ty tany ity. Tena bedy mihitsy ny tompo hoe mba tsy hieritreritra zavatra ty tany ity zany. Tena bedesin'ny tompo mihitsy zay. Tena marina zany, marina zany. Ho anareo koa ne zany. Aza miay ty tany ity fa dia hoe ho very mandrakizay fanahy. Dia eto zany Satana dia nampiseho azy, naneho azy ny fanjakana rehetra. Fanjakana rehetra moa izy fanjakana rehetra. Fanjakana rehetra eo amin'izao tontolo izao mba amin'ny vonainy. Vonaitry ny tany dia toy ny bozaka. Ny vonaitry zanak'olombelona. Toy ny bozaka ny vonaitry zanak'olombelona. Ny plasy rehetra na ambony na inona io dia mbola ho levona. Ho levona io ry havana. Ho levona avokoa zavatry ny tany. Fizatsika ny ten'Andriamanitra ny 15 sady niteny taminy hoe omeko anao zao rehetra izao raha miankohaka eo anatreviko ianao. Zavatozana izany. Jerevo izy nitenen'ny tompo hoe omeko anao zao rehetra izao raha miankohaka eo anatreviko ianao. Tanareo zany fahasahiny miteny amin'ny tompo, ny tompo sy fanjakan'ny mpanjaka. Maika va fa isika
maika va fa isika. Eto izy miteny amin'ny tompo hoe omeko anao zao rehetra izao raha miankohaka eo anatrehako ianao. Ry havana, oka izay ny fitiavana zao tontolo zao satria miteny eto ome satananao ane raha mangataka zavatra tena hoe vola be sy arena ianao omenenao fa afo be no vatanao, afo be no vatanao. Ny tompo manome antsika ny sahaza antsika satria azy zavatra rehetra izy ny tompo zao rehetra zao, fa i satana dia afaka manome arenanao koa fa efa azy zay ianao raha ohatra ka hoe zany no tadiavinao. Mila mitandrina mafy isika, aseny ankohaka eo anatrehany i Jesosy, aseny ankohaka eo anatrehany i Jesosy. Ry havana, mila isika mila isika mitandrina mafy, aseny ankohaka eo anatrehany ny tompo. Ry havana, maika va fa isika, maika va fa isika amin'ny fakapana zay ataony amintsika. Mila mitandrina isika tompo, zavatra tiantsika no amandriany antsika. Dia hoy ny teny tompo 10:10 hoy Jesosy taminy, mandehana ianao satana, fa voasoratra hoe ny tompo Andriamanitra ao no iankofanao ary izy irery ihany no otompoinao. Aleloia. Zay mihitsy ao amin'ny bokiny Deutéronomie zany iverina antsika, Deutéronomie 9. Tenin'Andriamanitra foana maliny tompo anazy tenin'Andriamanitra foana. Mila antsika fa tena mahita tenin'Andriamanitra mihitsy tsika tsy rahay avy. Deutéronomie 9. Efa niteny anareo ihany nareo eran-tany hoe mila mana baiboly taratasy. Havana, mila mana baiboly taratasy satria ny baiboly telefona tsy aharitra io, tsy aharitra ary koa any am-pitahany efa manomboka any amin'ny tany any amin'ny Chine anova ny baiboly, anova ny baiboly dia atao zareo ndray Jesosy ndray no masika dia ho aparitany zay eran-tany. Ka mila mitandrina isika satria raha vao miova ny baiboly ananantsika dia vita ny amintsika. Ka mila anao tonga dia vidy baiboly amin'izao dia tazony tsara ny baibolinao satria ny telefona betsaka ny fandrika ao, betsaka ny fandrika ao. Deutéronomie 9:1 10:10. Aveko aloha teny Jesosy taty amin'ny Matthieu 4 teo 10:10 dia vakiko Deutéronomie avy eo. Hoy Jesosy taminy, mandehana ianao satana, fa voasoratra hoe ny tompo Andriamanitra ao ny iankofanao ary izy irery ihany no otompoinao. Dia jerentsika io Deutéronomie 9:10 dia hoy tenin'Andriamanitra eto hoe matahora ny tompo Andriamanitra ao ianao ka manompoa azy ary aoka ny anarany no ianiananao. Amen. Zay le izy. Mila matahotra an'Andriamanitra irery ihany isika, izy irery ihany. Aza matahotra ny satana, aza matahotra ny devoly, Andriamanitra irery no atahorantsika, izy irery no atahory satria izy irery ihany no tokony otompontsika. Mila manompo an'Andriamanitra isika. Eto satana dia mitaditady hoe Jesosy hanompo anazy. Ry havana, zava-dozana izany, zava-doza izany. Mila tsika tena mitandrina mafy dia mafy. Ny ten'Andriamanitra teto dia manambara koa le hoe omeko anao izy izao tontolo izao, voninahitra tontolo izao. Ny tany sy ny lanitra ho levina, fa ny ten'Andriamanitra tsy mba ho levina. Ho levina le izao tontolo izao e. Mpandaika ny satany, mpandaika izy. Ao amin'ny boky Marka manambara mihitsy fa ho levina ny tany sy ny lanitra. Zao raha isitsika io afaka mananotonareo Marka 9:30 10:30. Ny tompo mihitsy no niteny eto. Ny tompo no niteny eto Marka 9:30 Marka 9:30 hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany Jesosy no niteny eto ny lanitra sy ny tany dia ho levina fa ny teniko dia tsy mba ho levina. Amen. Tanareo zany ity tany ity iainantsika ity, tiantsika ity dia ho levina tompo, ho levina, ho levina. Aza mifikitra amin'ny trano, aza mifikitra amin'ny arena, aza mifikitra amin'ny zanaka, aza mifikitra amin'ny vady, aza mifikitra amin'ny zavatra nananao, aza mifikitra amin'ny fitafiana, aza mifikitra amin'ny fianarana, aza mifikitra amin'ny asa,
aza mifikitra amin'ny tenanao, aza mifikitra amin'ny tenanao, fa zao dia ho potika ho very. Fa mifikiran' Jesosy, ny tompo misy miteny hoe ny tany, ny lanitra sy ny tany dia ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona. Izy reny ihany no tsy ho levona. Fantatsika tsara ny tenin'Andriamanitra fa ho avy Jerosalema vaovao, idina avy any an-danitra. Idina avy any an-danitra, ary ty tany ity dia ho potika ty tany ity. Efa manomboka ho potika izy zao. Efa manomboka ho potika izy zao. Isika ty Madagasikara tsy mahafantatra firy a. Fa zavatra miseho ny ampitan-dranomasina, zay tsy zavatra teny hoe tsapako hoe ambaran'ny fanamasina eto a. Zavatra miseho ny ampitan-dranomasina, mikaondo araka le fiteny a, ny olona ambony indrindra any ampitan-dranomasina. Ny olona manam-pahaizana rehetra izay ao anatiny mombany amin'ny fijerevana ny toetrandro. Eo ihany koa na ny président na ny roi miasa aloha izy ireo mitady hevitra momba ny inona, momba ny inona. Satria hitan'izy ireo a miova ny tany, ny réchauffement des planètes, zay le izy. Mais mafana zany ny planète itoerantsika ty, dia miasa loha zany any ampitan-dranomasina, mivory izy ireo mitady hevitra hoe tsy ianao manao ohatr'izao indray ho amin'ny herinaratra, tsy ianao hidina indray misy iny ohatran'izao mba mety ampiana angamba ny hafanana, tsy ianao manao zao indray ry havana. Alleluia. Jesosy no manao izany. Ninona atao zanak'olombelona tsy voasakana ny fahadavran-tany. Ao zao omaly avy resaka tamin'ny ranadahako amin'ny tompo satria fanoto mantsy izy isokerika, dia niteny izy hoe tondra-drano be ozy izy a ny any France. Eo ihany koa moa zany ny ramoseko papany ankizy a, efa niteny tamiko hoe any aminay koa ao Belzika zany a, amin'ile côté misy anay satria isokerika zany a izy nitoerana misy anazy any amin'ny kapitaly zany ambanivohitra, dia ozy izy ny ramoseko koa miantso aho hoe afaka mary angamba izy raha tsy disoako a, hoe tondraka zany ny rano amin'ny toerana ambany. Ry havana, zay le izy. Ninona ataontsika zanak'olombelona tsy azontsika tazomina io. Fa Jesosy mihitsy manomboka mandrava, izy misy manomboka manapotika ny tany. Satria ho avy Jesosy. Ka tokony tsika tsy fikotony hoe ay, trano beako ty, vola beako ty, fiarako ty, ny zanako, ny vadiko, ny asako. Mbola anangona be koa aho, vo miasa bebe ho an'ny taranako. Ry havana, ho very ianao, ho very ianao. Mila mitandrina isika fa ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy, miazakazaka ho tonga any an-danitra. Ny mpianatra, ny anara, fa aza mieritreritra ny ho avy. Aza mieritreritra hoe ho tonga patron be a, ana diplôma be dia be a, ho aiza zany diplôma izany? Ho aiza? Ho rovitra izany? Fa mianara, omeny tompo-saina, atafitanao, arao fotsiny Jesosy, fa ny asan'ny tompo atao, naizanaiza misy anao mpianatra, naizanaiza, atao ny fianarana, fa sy fetrany ihany koa. Mila koa nao manatona Jesosy. Mila koa nao manatona Jesosy, ambany programanao. Enao mihitsy manamboatra programanao, enao isa-batan'olona. Raha amin'ny université enao, na fianarana tsotra ianao, amboary programanao, fa ny tompo hiditra an-tsehatra andama ny programanao, mba ahafahanao iona aminy, ahafahanao iona aminy, aza ena mihitsy ny fomba fiovahanao miaraka amin'ny Jesosy. Fa raha enanao izy io, na dia hoe 10 minitra, 10 minitra ho iaho a, 10 minitra, dia efa voasoratra Satana zay. Efa soratany devoly zay, hoe ay, afaka 10 minitra, ny fotoanany akofany iny. Tonga dia soratany io. Dia ho ampiny iny, ampiny 10 minitra, ho ampiny iny, ataony bebe ny devoir, tsy afaka tso manao devoir. Ampiny iny, ampiny iny, ampiny iny, ataony be resaka, ataony be namana, lalao miaraka amin'ny namana, variana ao am-pianarana, tsy vita ny lesona tonga dia trano. Dia eo dia manalavitra an Jesosy. Dia mikisaka Jesosy. Mikisaka Jesosy. Satria nomeny soa, nefa manalavitra azy. Nefa manalavitra azy. Dia faly Satana. Mijoroa ianao. Mijoroa ianao mpianatra. Aiza misy ianao. Aiza misy ianao. Mijoroka ianao mpiasa. Aiza misy ianao. Arao ny tenin'ny tompo. Asio fetrany amin'ny asa ataonao. Ananatonanao a Jesosy.
amboary programanao atao veloha izy araka ny teniny teo, teny ny fanahy masa teo, ajao ny tompo, 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 fa ho avy izy, ho avy izy. Sao dia eo ampanaovana ny asa mandraikitra anao ianao, na eo ampahavaliana ianao amin'ny namanao, no tonga Jesosy, no tonga Jesosy. Tavela eo ianao, tavela eo ianao, miaraka amin'ny namanao, miaraka amin'ny namanao. Tsy afaka akanao Jesosy, tsy afaka akantsika Jesosy, raha ohatra ka variana isika, na ray segondra aza, na ray segondra aza, na ray segondra aza, dia avery ny fanahintsika, avery ny fanahintsika. Andiny farakany folo farany. Nefa noana Jesosy zany ny devoly, nefa noana Satana tamin'ny andiny fahafolo, avery vakina kely andiny fahafolo. Ka hatramin'ny farakany folo farany. Fa hoy Jesosy taminy, mandehana ianao Satana, fa voasoratra hoe ny Tompo Andriamanitra no iakofanao, ary izy reny ihany no izy reny ihany no tompoinao. Dia nandao azy ny devoly, ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Amen. Zay le izy. Rehefa maharesy an Satana isika tsirairay avy, dia tonga ny anjely miaro antsika. Tonga ny anjely miaro antsika. Araka ny teny ao amin'ny boky, ao amin'ny salamo. Ao amin'ny salamo, sotra fanegasina. Ao amin'ny salamo, dia manambara. Salamo fa efatra amin'ny telopolo. Salamo fa efatra amin'ny telopolo, andiny fahafito. Io vakintsika farany. Rehefa makatoa ny Tompo isika, dia io no tanteraka amintsika. Salamo efatra amin'ny telopolo, andiny fahafito. Zay vaky toy izao Jesosy Tompo hoe, ao vakintsika rehetra miaraka izany, tsika hitsangana makiny. Ajantsika ny Tompo manarantsika anazy. Salamo efatra amin'ny telopolo, andiny fahafito. Vakintsika miaraka mafy io verset io. Salamo efatra amin'ny telopolo, andiny fahafito. Vakintsika anarana Jesosy Tompo. Ny anjelin'ny Tompo dia mitoby manodidina izay matahotra azy ka manafaka azy. Verintsika andrem-pandeha. Tompo tsara mihitsy hoe ianao zany teny Tompo io, ianao zany teny Tompo io. Vakio mafy tsara ho anao ny teny. Ny anjelin'ny Tompo dia mitoby manodidina izay matahotra azy ka manafaka azy. Aleluia. Aleluia. Mitoby manodidina antsika zany anjelin'ny Tompo. Mitoby manodidina antsika anjelin'ny Tompo. Satria tsika matahotra azy, eny eny tanteraka antsika tokoa izany, ka manafaka antsika, ka manafaka antsika. Zay zany ny teny Tompo antsika anio. Ivavaka isika, hisaotra ny Tompo amanantsika izao fotoana izao. Ivavaka isika to. Asandrato ny ivavaka fisaorana an Jesosy ny amin'ny anjeliny mitoby manodidina antsika, ka mamonjy antsika, satria tsika matahotra azy, vavaka isika amanantsika ny fotoana. Jesosy Tompo, misaotra Jesosy ny amin'ny teninao. Misaotra Tompo satria no naharesy ilay fahavalo. Fahavalo izay fa resy Jesosy io, ka tonga aminay ny teninao any Tompo. Andresenay koa ny fahavalo Tompo, alinazao batisanay izao. Jesosy io, misaotra ny amin'ny teny mamy, misaotra fanahy masina malala io, fa nampaherenay izany. Nampaherenay izany Jesosy io, na ny sakafo, na ny famonotena, na ny izao arena izao Tompo, dia tsy ataitranay izany. Tsy ataitranay izany Tompo malala satria izany mifandrika entin'ny fahavalo. Misaotra Jesosy io, amboary foana izahay, mba ho toanao, mba ho toanao Jesosy io, mankasitraka ny amin'ny fotoana rehetra teto Tompo malala io, hatramin'ny fiandohana, ka hatramin'ny fiafarana.
jesosy io oka ny anjerinao hitombo manodidina anay oka ny anjerinao hitombo manodidina anay tompo satria matahotra anao izahay ka oka ny anjerinao no hanafaka anay oka ny anjerinao no hanafaka anay jesosy io andro manalina dia zanakao eran-tany tompo na ny eto toerana na ny toerana izay misy ny tsiraray avy any eran-tany jesosy io oka ny anjerinao no hanafaka anay tsiraray avy mankasitraka jesosy io midera jesosy io mankalaza anao misaotra tompo ny voninahitra dia ho anao rery any tompo malala o apetraka eo aminao ny herinandro vaovao izay manomboka raha-pitso tantano izay tsiraray avy jesosy io raha kofy ao ambany tana maherinao raha kofy amin'ny ranao na mivoaka na miditra izahay isanandro oka ianao tompo anasitrana ny marary rehetra anadio ny tsiraray avy anamboatra ny tsiraray avy jesosy io mankasitraka indrindra mideranao misaotra tompo ny voninahitra dia ho anao rery any raha io ianao rery any no tompoina ho ianao ianao rery any no ajaina ho ianao ka mendrika anao ny haja ny saotra ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay doria misaotra ray malala o aleloia amen amen dia manao velomanareo izay tsiraray avy atao mitoby dia mahereza tompo dia raha sitrapony tompo dia amin'ny sabotsy indray no manao video izay raha sitrapony jesosy tompo veloma tompoko amen